tena manokana nirem-pianakaviana engany isika rehetra mba samy hotahin'Andriamanitra aroambina sy salama amin'ny zavatra rehetra eo ambany fahasoavan'Andriamanitra. Nanomboka ny fotoana indray isika amin'izao tapany hariva izao dia mbola manasa anao indray izay raha sitraka ao manaraka izao fanompoam-pivavahana izao ka dia apetraksika am-pelantanan'ny Tompo avokoa ny fandaharam-potoana rehetra ety am-piandohana isika dia hiaraka hivavaka hanondrika ny lohantsika hametraka ny fivoriantsika indray eo am-pelantanan'ny Tompo. Hivavaka isika tompoko. Misaotra anao indray izay Jesosy eo ny fahasoavanao sy ny famonjam-ponao mbola nomenao izao tapany hariva izao ahafahanay mifampahery indray n'aiza toerana mety anarahan'ny olona tsirairay avy izao fandaharana izao dia engany mba hitondra hery sy aina famelom-belomana ho an'ny tsirairay avy indray ity fotoana hariva ity. Da io izay rehetra ataonay mba ho voninahitry ny anaranao ary dia atao amin'ny anaranao avokoa izany. Misaotra betsaka Tompo. Amen. Fotoana fohy ihany moa no ahafahantsika mifampahery amin'ity anio ity tapany hariva ity ka mialohan'ny hitondrana ny afatr'Andriamanitra dia misy hira fohifohy anankiray ity izay ataontsika hira ao amin'ny filanan'ny fiangonana Jesosy mamonjy hira fafito sy eninjato mitondra ny lohateny fantatry Jesosy. Fantatry Jesosy ny mahasoa ny fiainantsika tsirairay avy ary izy dia mihevitra antsika isan'andro san'andro. Miezaka ihany koa izy manao izay mampifaly antsika koa aza manana inana ino ianao fa matroky azy amin'ny zavatra rehetra ary apetrao eo am-pelantanany ny fiainanao sy ny hoavinao rehetra. Mety mampitebiteby, mety mampanano avy indrindra amin'izao vaninandro misy antsika izao dia tohatry ny hoe mihasarotra ny fiainana, mampatahotra ny zavatra misy sy mitranga kanefa eo alohan'izany rehetrarehetra izany dia mampianatra antsika ny Tompo mba hatoky azy mandrakariva satria izy no mahafantatra ny lalana hitondrana antsika. Koa dia eo ataontsika ary ity hira ity mitondra ny lohateny hoe fantatry Jesosy. Eo amin'ny isany andiny dia hoy ny voalazan'ny tononkalo hoe fantany, eny fantany izay mahasoa ny fiainako. Fantatry Jesosy ka hainy hatrany ny tehirizany ahy ho sambatra. Ny sitrapon'ny Tompo amintsika dia ny ahasambatra antsika. Ka matoky azy ianao fa hainy Jesosy atao ny manome fahasambarana anao. Mety ao anatin'ny tebiteby ianao amin'izao raha sy fotoana izao tsy mahita fiadanana tohatry ny hoe manodidina anao ny tahotra sy ny ororo dia mampahery antsika ity hira ity hoe hainy Jesosy ny tehirizany antsika ao amin'ny fahasambarana mandrakariva. Fatsara izy mitumbu hatrany ny fitiavako azy anika ny fiainako ny fiadanany ka mitahiry aiko sambatra fantany fiainako fantatry Jesosy ka hainy hatrany hitahirizany ahy sambatra. Mifuja ireo fizantoetra mifatsy miebotra ho famiaritra fa mifasoavany no mampandresia ny fitahiny no arotsany fantany izay mahasony fiainako fantatry Jesosy ka hainy hatrany ny tehirizany ahy
tsy hanana inona na inona, aza matahotra na inona na inona fa atoloran'i Jesosy ny fiainanao fa izy no mahafantatra izay mahasoa. Indraindray no ny fahotana misy ao amintsika dia izay no mitondra tahotra sy tebiteby ary fahoritsaina. Fa rehefa manolotra ny fiainanao an' Jesosy ianao dia Jesosy manafaka anao anatin'ny fahotana ary dia hitondra fiadanana eo amin'ny fiainanao. Atoloran'i Jesosy ary ny fiainanao dia ho hitanao fa ho sambatra ianao mandritry ny andro izay vahininao eto amin'ity tany ity. Andreny ten'Andriamanitra ary sika amin'izao fotoana izao angataka amin'ny tompo indray isika mba hiteny amintsika izy amin'ity hariva ity. Efa niteny izy tamin'ny maraina fa mbola manako lazaina koa izy androany hariva dia miomana indray ary ianao handray ny anjara asa azahoanao ao amin'ny hafatr'Andriamanitra. Araka hivavaka indray isika metraka izany teny izany eo am-pelantanan'ny tompo. Misaotra anao izay Jesosy io raha afaka niteranao tao anatin'ny fiterana fohy. Mino izay fa nampahery izany ary nisy ny fanatrehanao ihany koa. Kehitriny ary izay dia hiomana indray amin'ny fandrenesana ny teninao. Da eo izany tompo drakofy amin'ny rano amin'ny teninao mba izy vokatra ny amin'izay rehetra miaino sy mandre amin'izao ora sy fotoana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana izany vavaka izany. Misaotra tompo. Amen.